Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny mpandresy mametraka tanjona, ny resy kosa mametraka fialantsiny mandrakariva. Ny mpandresy mametraka tanjona, ny resy kosa mametraka fialantsiny mandrakariva. Be mantsy ireo olona teo tafita sy hanatratra ny tanjony, saingy rehefa misy ny fiakarana dia mitady fialantsiny ny sasany amin'izy ireo mba tsy handehanany amin'izany, na koa mety hanana fisainana hanendrikendrika ny hafa mihitsy azy izy mba tsy hanaovan'izay zavatra tsy tiany atao. Indrisy anefa fa tsy hitondra azy lavitra mihitsy izany toe-tsain'izany. Noho izany, raha te ho mpandresy ianao dia ny tanjonao ny banjino, ataovy izay hatrarana izany. Fa aza variana manome tsiny ny hafa hatrany, na variana mijery ireo olana mety hisakana anao. Averina indray fa ny mpandresy no mametraka tanjona, ny resy kosa mpametraka fialantsiny mandrakariva. Ny toe-tsain'ny miaramilan'i Kristy dia ny mpandresy hatrany, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina 9:7-7. Faly miaraka amin'ny ankizy rehetra indray zahay. Raha misy ankizy mbola varim-bariana any ambadika any dia ndiana tsy ho aingana fa manjary tsy maheno izy. Tena mahasoa antsika ankizy mantsy ny fiarahana eto. Mahazo tombo vavaka. Tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra, Sam ary Rila. Dada sy neny ohatranona be mihitsy nge zany. Rehefa avy eo tsika mividy mofo fa andao aloha hiaraka andeha atsy amin'ny tsy mpivarotra ito sao dia mihidy atoandro eo izy dia taraikitsika. Sady mamaizana ny andro izany tena mampangetaeta mihitsy. Mbola misy moa le rano nentinao endrika kely? Efa saika alany. Mba omeo kely ary rehefa mangateta miokosotron'ny eny daholo iny fa tsy maninony. Rehefa vita ny fikarakarana an'ity taratasy ity dia miaraka mihinana mofo sy misotro ronono ao amin'io tsena io tsika. Eny tompoko. Inona nataonao rahateo ny mianak'izay? Aiza mofo betsaka. Ohatran'ny mampite hihinana daholo le mofo ato ry dada sy neny. Ka inona mofo tianao Tonga dia teneniko aloha ny raha ohatra mbola mieritreritra nareo. Madama, mba anaovo mofo baolina anankiroa za
dia dite ray misy ronono. Voaray izay ka Ya ary mianareo mianaka sa mbola mieritreritra be eritreritra be reo. Miandray re jus anagarana dia asiana mofo mangazo e. sady vo mamay mihitsy mofo mangazo Nyany tiako pizza le boribory kely io dia asiana yaourt anankiray. eny ary andraso fa ho karakariko vetivety fa tonga dia mipetrapetrary mahazo toerina reo telo mianaka Misaotra re. aza misalasala mihitsy. Odry, ary toa tonga dia tady hihinana sahady ianao ry Kelia. Eny hoa fa nga dino ny misaotra an'i Jesosy ny amin'reto sakafo reto ry Kelia. Fa ahoana? Ataovy mivavaka Kelia fa mangatsiaka ihany reto sakafo reto ataovy mivavaka ny zanako. Aiza tsy vary eo? Fa nga rehefa tsy misy vary dia tsy mivavaka e. Eno Heveriko hoe rehefa mihinam-bary any vo mivavaka sika, sady sika ny aty amin'ny be olona be aty ve dia hivavaka e. Ndray ry Kelia, rehefa misakafo dia mila mivavaka hatrany e. Misaotra an'i Jesosy fa nomeny mofo, voankazo, ny sakafo rehetra mihitsy e. Ninona sakafo hohanina dia ilaina hatrany ny mivavaka sy misaotra an'i Jesosy ry Kelia. Ay vie Zany mihitsy. savinala. Tsy ho any kely irery ny lesina voalaza teo raika izy fa ho atsika ankizy rehetra izay neny tantara. Ninona sakafo hohaninao dia fahendrena hatrany ny mivavaka amin'i Jesosy raika izy. Ilaina hatrany ny misaotra azy no ireo sakafo omeny. Koa mazoto mivavaka izany hoe miresaka amin'i Jesosy fa afaka manampy anao amin'ny zavatra rehetra izy. Izay indray ny androany fa mame fotoana manaraka indray AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Mandray tanana ny mpiain'ny radio feon'ny fanantenana rehetra ny mpiaramianatra ny ten'Andriamanitra aminao Ilion André Mitanso iry amin'ny lafiny teknika ny namana Sam. Mialohan'ny hanokafantsika ny ten'Andriamanitra idirantsika amin'ny fiaramianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha ny izay an-danitro misaotranao izay fanomenao tombonandro ary afaka mbola miara-mianatra malalaka ny teninao. Ampio izay ho resy lahatra ho afaka manararoatra izany fotoana malalaka omenao anay izany. Hanovo ny tsara indrindra avy amin'ny teninao. Mangataka anao koa hamela ny elokay rehetra ary hanokatra ny masom-panahinay ahitanay izay tianao ambara aminay ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity anio ity isika dia iresaka mikasika ny hevintsika olombelona. Ny zavatra rehetra namboarina dia manana mpanamboatra avokoa. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Iny famantaranandro eny aminao iny ny zavatra rehetra hitanao namboarin'olombelona, na ny sarety, na ny bisikileta, dia inoko fa tsy tonga ho azy reny fa nisy nanamboatra. Maika moa fa ny olombelona izay nanamboatra azy tsy tonga ho azy ny lehilahy sy vehivavy voalohany. Ary manamafy an'izany ny Baiboly ao amin'ny Genesis 1:5 sy 7. Genesis 1:5 sy 7 izay mivaky tahaka an'izao.
ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Manapirofo ny fisian'Andriamanitra mazava tsara zany. Tsy voafetra teo amin'ny nahariana ny vatantsika ihany anefa ny pirofo ny fisian'Andriamanitra. Miparitaka manerana ny lanitra ihany koa zany. Ilaosikely eny ny jiro ny tanan-dehibe dia makanesa ny ambanivohitra izay tsy mampiasa jiro maro tahaka ny any andrenivohitra. Dia andrandraho iny amin'ny lanitry ny alina madio ny masonao. Ireny abakabaka fotsy any ambadika ny kintana ireny ny fijery azy izay atsotsika hoe Voie lactée dia tsy rahona akory fa andian-kintana miaraka amina planeta sy masoandro miisa lavitrisa mamiratra toy ny masoandrontsika. Dia tahaka ny rahona mitambatra ny fahita azy rehefa ity lavitra ity. Tafiditra ao anatin'ny Voie lactée ny masoandrontsika sy ireo planeta manodidina azy. Ary ny Voie lactée misy antsika dia nisan'ny anankiray amin'ireo manandanja indrindra mihoatra no ireo andian-kintana lavitrisa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerena ny abakabaka avy ety ambonin'ny tany. Sy ilay fitaovana nalefa ny olombelona ny anabakabaka any antsoina hoe Hubble. Tsy magaga raha toa vakivava ny mpanao salamo ary nanao tsoakevitra fa ny kintana dia milaza ny amin'ilay mpaharobe voninahitra. Zao indrindra nolazainy ao amin'ny Salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 7:1 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Inona no azontsika ambara rehefa mijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fidadasika izao tontolo izao isika? Manapirofo ny tsy voafetra ilay namorona azy zany. Mazava ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:1 manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia izao koa no voalaza ao Kolosiana 1:17. Kolosiana 1:17. Ary izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Ny voary rehetra, ny zavaboary rehetra dia manapirofo ny fisian'Andriamanitra izay tompo mpamolavola sy pahary tsy manapetra. Ao anatin'ilay teny tsotra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra no ahitantsika ny valiny zava-miafy ny fiainana. Misy Andriamanitra izay nahary ny zavadrehetra. Maro amin'ireo manampahaizana ra-tsiansa lehibe amin'izao fotoana izao no mino an'Andriamanitra. Indray andro dia izao no nambaranga i Dr Arthur Compton. Izy moa dia mpitsabo ary isan'ireo nahazo ny mari-pankasitrahana Nobel Prize na Prix Nobel. Isan'ireo nanamarina mazava ny fahamarinan'io teny ao amin'ny Genesis io izy ary izao no nolazainy. Araka ny hevitro izy, ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nanao izay ny siny izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsy sarotra ho ahy ho izy ny manana n'izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra nandrafitra tao. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika ho izy dia manapirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana miezinezina tsy mbola nisy toa azy voalaza amin'ny Genesis 1:1 manao hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tsy mizaka anapirofo ny fisian'Andriamanitra akory ny Baiboly fa milaza mazava fotsiny ny fisiny. Zao no nisoratan'ny Dr Arthur Conklin, mpandalina momba ny zava-mananaina. Ny fahazonantoka ny fisiany fiainana avy amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazonantoka ny fisian'ny rakibolana na ny diksionera iray feno sy ampitanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanotampirity anankiray. Ary tsika ny tiany ambara zovony tsy ilaza aminao fa adaly ianao
raha toa ka mahita rakibolana na diksionera anankiray ary ilaza fa vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanotampirity anankiray nampivoaka n'ireo kisendrasendra ary mirafitra tsara eny tsy kisendrasendra ny natongavantsika teto amin'ity tany ity fa nisy mpamorona isika aitsika fa ny olombelona dia tsy afaka mahary zavatra anankiray avy amin'ny tsy misy afaka manangana zavatra isika mamorona zavatra manambatra zavatra kanefa tsy nisy zavatra natompontsika avy amin'ny tsy misy eny fa na dia sahona kely indrindra sy ny voninkazo tsotra indrindra aza ny voninkazo namboamboarina hanana endrika tahaka ny voninkazo namboarina tamin'ny plastika zany dia vitantsika ny zava-drehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso mazava avokoa hoe andriamanitra no namolavoly andriamanitra no nahary andriamanitra no miazona ihany koa andriamanitra no hanyvaly ny azo enona momba ny andohan'ny abakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona zany ny valiteny azo antoka sy miaja indrindra ary ny finoanao fa tsy tongatonga ho azy ianao dia mahatonga anao hitandrina tsara ny fiainanao amin'ny tombam-bidy ny fiainanao fa ny zavatra tongatonga ho azy anie dia ataon'ny olona tsinitsinina hinoko fa tsapanao ny tombam-bidinao satria ilay andriamanitra tena tianao no namorona anao amen lala zao rehetra izao riraitsito dia mideranao milanitra sy taniko zay asantananao mitoriny fitiavanao ny voninkazo iray milaza fa ny sandrinao namoronanay ihirao ry tompoko isaotra anao na disoao de tsapako fatia ianao ihirao ry tompoko izano takatro hoentiko iverilay anara-masina AWR zay lay onja ny fanantenana tario lalany zahay riray ahay saotranao na mafiazana tinay oerinna ianao ry teny zay nambaranao mitokioanay satria jesosy zanakao dia maty hoanay ihirao ry tompoko isaotra anao na disoao de tsapako fatia ianao ihirao ry tompoko izany takatro hoentiko. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana sotran'andriamanitra isika tanora tafahoana indray ao anatin'ity fandarana manokana natokana ho antsika ity miaraka aminao eto ny zokinao Eliandry amin'ny tansoa amin'ity an'io ity isika dia hanaraka fijoroana vavolombelona
ataony tanora anankiray vao eritreriny voatelo amin'ny 20 taona montsy fa ny tena mampiavaka azy jamby izy kanefa niezaka hiotra teo amin'ny fiainany tsy nanaiky ho resiny olana izay nahazo azy na ny fahantrana izay niainany tany ambanivohitra. Ankoatr'izay dia nanampy azy be dehibe namporisika azy ny fanarahana ny fandaran'ny tanora amin'ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy na ny feon'ny fanantenana. Dia fifaliana ho any manasa ny tanora rehetra hanaraka an'izany fijoroano vavolombelona nataony Michel izany. Manana zao Michel ny aizany dia za olona tsy mahita tanteraka mihitsy nanomboka teo amin'ny 5 taonako teo. Firy taona se zao? Za zao 20 taona. Ny antony atongavako eto moa zany dia naheno an'ilay fandarana tamin'izay fotoana izay fandarana ny AWR. Dia tamin'izany fotoana izany moa zany tamin'ireny confinement 2021 teo ireny dia tsy nianatra tamin'ireny fa janona tanàna ambanivohitra ny Mandrosasiny anay no mipetraka akaikina Bobary Sambay any. Dia tamin'izay fotoana izay no nahenoko fandarana aloha tamin'izany mikasika ny fambolena ara-biolojika satria za zany mianatra eny amin'ny gestion eny dia ny faniriana raha sitrapon'ny tompo moa zany ka tanteraka dia hoe hisehatra eo amin'izay fandarana ara-biolojika izay. Dia liana moa zany nanaraka tamin'izany le fandarana momba ny fambolena fotsiny aloha tamin'izany na liana. Dia nefa tateo ariana moa zany zay angala hoe fitondran'Andriamanitra dia naheno le fandarana indrindrandrindra moa zany le alasarina tamin'ny volana novambra iny na dia somary hoe tsy naheno an'izy rehetrarehetra fahapahany fotsiny ihany. Dia resy lahatra zany amin'ny fahamarinana ara-baiboly satria moa le ny lohahevitra tamin'iny zany hoe foto-kevitra nijoroana tamin'iny dia hoe raha voalaza ao anaty baiboly dia natao ahy zany fa raha tsy ao kosa dia tsy natao ahy. Dia zay moa zany ny antony natongavany eto hoe hijoro vavolombelona ny amin'ny fandresen-dahatra. Dia za moa zany loteranina aloha teo aloha fa io le hoe araka ny voalaza tany anatin'ilay fandarana dia hoe tsy lova ny fiangonana fa baiboly no ohatry ny hoe lalam-pandrenana ny fiangonana. Dia raha fiangonana tsy manaraka tanteraka, tsy mezaka manaraka tanteraka ny lalam-pandrenana ao anaty baiboly izay voalaza ao dia fiangonana mampiay aho. Dia ny androany resy lahatra hoe tiako zany mba ho isan'ny membre amin'ilay fiangonana tena manaraka n'ilay fahamarinana amin'ny ara-baiboly ahatra. Dia izay moa zany mombanà aloha. Misaotra Michel amin'izay fijoroano vavolombelona zay misy fanontaniana anankiray manitikitika hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny Michel mianatra kanefa jamba? Izy moa zany raha hoe tany hoany amin'ny école primaire aloha dia école spécialisée ho amin'ny olona jamba tanteraka ny anarana tao amin'ny fahafajantsira be zay. Dia tamin'izany fotoana izany mazava loatra aloha zany hoe école spécialisée izay dia mpampianatra efa voahofana tanteraka amin'ny fampianarana olona jamba no tao. Dia ny fitaovana ampiasaina fitaovana natokana ho an'ny olona jamba ihany koa satria misy fitaovana manokana entina manatanteraka ny fianarana ny olona jamba. Dia manana ny soratra manokana ihany koa izay iraisam-pirenena izy io, soratra braille anarana. Dia zay zany aloha raha tamin'ny primaire fa rehefa afaka CPE dia teo amin'izay zany satria tsy isy tsony le école spécialisée rehefa secondaire dia tsy maintsy ny fangaro tamin'ny mahiratra fa ny fitaovana fotsiny zany ny fitaovana natokana ho an'ny olona jamba le manoratra amin'ilay braille zay rehefa mandray noty. Dia rehefa manao examen hatria amin'ny 6e makatra amin'ny terminal aloha rehefa manao examen dia atao adika amin'ny soratra braille aloha zany le sujet. Dia avy eo ianay rehefa mamaly azy dia atao amin'ilay machine écrire reny le dactylographie any amin'ny commune ambanivohitra moa mbola tena ahitana azy amin'izao fotoana izao ny aty andrenivohitra lefa presque hoe
ordinateur daholo miasa. De teo moa zany rehefa afakabaka de betsabetsaka, tena miamaro mihitsy le lesona zany rehefa ty amin'ny université. De raha ohatra hoe taratasy Brian anoratana andraisana noty eny amin'ny anjerimanontolo de le izy le dicté ao am-pianarana tena araka anay tsara, fa le izy zany somary manahirana kely de pensa be le izy satria papier chemise ray alo andratanay de iny papier chemise iny nefa tsy mitovy hoe page ray amin'ny mahiratra de page ray amin'iny, fa mety page roa eo na page 3 mihitsy aza, hita hoe manahirana le izy de aveo nisy namana nanoro hoe zao ny atao, de aveo naka mampiasa dictaphone nenay am'izao am'le fandraisana noty eny am-pianarana. De rehefa tonga any an-trano manao an'le saisie an'le izy an'izay, saisie an'le lesona zany sy ny fanazavana azy, tsy hoe saisie be hoe izy rehetrarehetra moa zany adika fa zay tena hoe idée essentielle ao am'le lesona zay no raisina am-pianarana. Atao saisie amin'ny ordinateur? De le avy any am'le ordinateur indray moa fanazavana rehefa aveo. De le ordinateur zany izy io tsy hoe ordinateur manokana, tsy spécial fa le ordinateur le fampiasantsika andavanandro iny ihany, fa installena logiciel lecteur d'écran fotsiny le izy, de rehefa installé zay logiciel zay de lasa voavaky ny daholo zay zavatra mi-affiché eo amin'ny écran eo. De raha ny hoe fanaovana examen moa ao Ankatso moa misy anay am'izao fotoana izao de raha fanaovana examen indray moa zany de manao le version numérique no copienao anaty ordinateur le sujet io, de aveo ao zany manao an'le examen, manao azy amin'ny Word na Excel koa ilaina. De aveo rehefa vita ny examen de alainy zareo ao amin'ny département le izy de copiena, de ny taratasy indray no alefana amin'ny prof ho tsarainy miaraka amin'ny fainy ankizy rehetrarehetra, fa marina fa mitovy ihany ny ora anaovana ny examen na ny mahiratra na anay hatramin'izay ka hatramin'izao. De firy mane zany se zao? Za zao deuxième année amin'ny resaka gestion. De firy taona sisa? Ny ao amin'ny gestion moa mety raha anao doctorat voalanina, fa zay indrindra mantsy raha za manokana aloha de licence eo zany no enjehako aloha, de aveo ezaka hisehatra amin'ny asa am'izay raha sitrapony tompo moa zany, de eo moa miankina amin'ny zava-misy ihany koa, fa raha zay aloha de licence zany no tanjona aloha. Manahoana ny fiarahamonina amin'ny mahiratra ao am-pianarana? Amin'ny ankapobeny aloha mahafinaritra, zany hoe misy ny ankizy mandray tsara anao, tena hoe namana ianao de tony namana rehetra nandraisany azy, fa na izany aza nefa misy ihany le sonjy loha sady sy lozany zeva marara, de hitanao hoe misy ihany le ohatrany hoe karazana fanavakavahana angambany, zay no hoe olona jamby ianao de ohatrany atakatahany sasany, fa vitsivitsy zay vitsivitsy zay. Ahoana ny fomba hiatrehan'ny sehan'ireny olona tahaka an'ireny mba ahafahana mandroso? Za moa zany miezaka tsy miavinavina aminy, fa amin'ny fiainana samy fanampiana ny fiainana, de amin'ny maha handicapé koa, amin'ny maha olona mana fahasembanana, de mazava loatra aloha arabaky teny misy tsy fahampiana eo, de miezaka zany ianao miezaka foana mahazandro zareo de misy ny sasany mety miova ihany izy, de miezaka ihany koa mba mampiseho andry zareo hoe zay ne raha ohatra zao mba afaka mavita an'izay mba vita kelina ihany. Ny tanjon'ny Michel eo amin'izay fianaran'izay any aoriana? Ny tanjona de isehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka fandrarana, ara-pambolena sy fiompiana, mifototra amin'ny resaka biolojika, zay ny faniriana aloha. Iza ny miantoka ny fianaran'ny se amin'izao fotoana izao sy ny fiveloman'ny se ise mipetraka eny amin'ny université? Raha eo amin'ny ara-pitaovana aloha de ohatra hoe ny dictaphone sy ny ordinateur reny de nisy olona nanome izy reny,
fa eto amin'ny ara sosialy zany toy ny hoe sakafo fribus reny de nena amin'ny cité moa enay no mipetraka tsy mandofa trano de fara reny zany de ny ray aman-dreny aloha avany amin'ny ray aman-dreny ihany amin'ny akapobeany fa ny ray aman-dreny zany somary sahirana any ambanivohitra indrindra hoe amin'izao fotoana mamaivay maitsahatra ihany koa de zay moa zany mba misy hoe talenta fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra de rehefa amin'ny fotoana ohatra hoe tsy fianarana ohatra hoe vacances moa zany indrindra na hoe mianatra ihany ara fa rehefa mba misy fotoana malalaka de manao asa tanana le bazary vita amin'ny fayara ny arina reny vita amin'ny fayara reny se mihitsy manao an'izany amin'ny tanany se ie fa le akora fotsiny zany no vidinana amin'ny mpivarotra taiza ny anaran'ny sean'izany fanaovana arina zany ay tany amin'ny namana zany tamin'ireny confinement 2020 reny de tsy hitazina atao satria tena lava loatra le confinement de fara mba hoe nisy olona hoe afaka mampianatra anao asa tanana ao izy de raha mazoto ianao de tamin'izany ara moa zany tsy nanana hoe raha ny tokony izy tokony hoe miatoka fiara zay hianatra fa hoe ry zareo ihany niatoka tamin'izay namana io de hoe hoandro zareo zay vita tamin'izany de le izy moa zarako ara nahita fianarana de nataoko le izy de zao moa le izy kay taty aoriana hoe afaka anamaivanana ny fahasahiranana ihany le izy zay ny lafiny ara-tsaina ny fahalalana ny asa tena mahafinaritra fanontaniana anankiray inona tao anatin'ilay fandaharana alasarona ny tena nanitona ny Michel nanaitra ana ary naresy lahatra ana mihitsy de teto amin'le hoe resaka andro fivavahana ny sabata sy ny zay de teo ihany koa le hoe batisa ara-baiboly reo zany ny tena nandresy lahatra ana de ny fanapaha-kevitry Michel efa niteny any ianao teo amin'ny akapobeny hoe hanaraka ny fahamarinana ahoana ny fomba ampiarany sean'izay any amin'ny toerana misy an'se amin'izao fotoana izao ny fomba natanterahana azy aloha de zay no raha nianatra any aloha de miezaka hoe mamela ny se ve ny ao an-trano ny anatrano ny any aminay ny any aminay mantsy zao mbola tsy nindresahana aloha ny amin'izay zany hoe se zany mipetraka rery ety Antananarivo aty Antananarivo ie mipetraka rery ety fa ny fianakaviana any ambanivohitra ie zany hoe mipetraka tsy hoe mipetraka rery fa mipetraka miaraka amin'ny namana de io moa le hoe raha mamela izy na tsy mamela moa fandresendahatra fa ny sainy fotsiny ny azahana azavaina de tianse ve raha misy namana afaka manampy ny se amin'izay fanapaha-kevitra raisany se zay tena zay mihitsy no etaeta moa zany ie afatrafatra mba tiany Michel apetraka ny mpiaino de mpiaino mahiratra sy ny mpiaino jamba satria misy mpiaino jamba namany Michel koa be dehibe ny afatrafatra moa zany ho an'ny mpiaino rehetrarehetra de maro be ny radio amin'izao fotoana izao ary samy mivoy ny fampianarana mahakasika ny baiboly izy amin'izao fotoana izao fa tsy mahafantiantoka anao ny mihaino ny AWR raha ohatra ka hoe mihaino amin'ny AWR no satria tena mitory tanteraka ny baiboly manontolo izy ary famarinana rehetrarehetra aloha no voiziny eo zay ny ara-panafa anisany hoe koa hoe tsy matiantoka ianao raha mihaino ny AWR satria tsy ny ara-panahy ihany no resahanao fa voiziny daoly na resaka fanabeazana zany na resaka fahasalamana sy ny resaka tontolo iainana maro samihafa de fanentanana zany hoe aza miala amin'ny AWR fa mahafinaritra sady azahoana im-panahy le izy se mbola tena tanora afatrafatra ho an'ireo tanora zay tahaka ny se kanefa mahiratra inona mba afatra alefa ny se ho an'izy ireny ny afatra ho antsika tanora ho an'ny tanora moa zany de mandalo ny fahatanorana ekena hoe mety andro isehon'ny fahatanjahana ahitana ny fahatsarana maro samihafa eo amin'ny fahatanorana fa na izany ara mandalo io ary vetivety ihany de tsy maintsy mialehibe de miantitra de nytiako ambara hoe amin'izao fahatanorana zao aza variana mandany andro amin'ny
antraparantezy kely ny revirevy sy ny ohatroatra izany fa raha azo atao ihany raha mbola misy possible dia mianara ihany aloha ho anareo izay efa mpianatra moa nefa manao atsiramony izany nefa manana an'izay fahafahana mianatra izay dia mianara ary ataovy tsara ny fianarana fa any mety misy vonona te hianatra saintry voafetrany nentomanana dia tsy afaka dia ho antsika izany na hoe ho an'ny tanora izay mbola andalam-pianarana izany dia tohizatrano ny fianarana ary ho an'ny tanora koa izay mieritreritra ny hoe hiditra eo amin'ny izany hoe mbola eo ampisafidianana n'izay ho fianarana atao dia fakafakao tsara dia adio izay hiafarana dia ny teny farany moa izany mankasitraka anao Zokelion nandray hitato dia Andriamanitra nanty hatrany amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroana indrindra fa amin'ny fitoriana sy fampelezana ny filazantsara. Zokinao foana Elion hatrany an-danitra amin'ny fotoana mampahiratra ny se rehefa tonga Jesosy dia ahitany zoky Elion se tahaka ny ahitany se an Jesosy ny mpiray fanantenana rehetra. Dia Andriamanitra ahitany Michel fianakaviana izany Michel manomboko izao fianakaviana iray sika hiaraka ho any an-danitra fampitantana mifanohana tsy mifampihafahafa mihitsy eo amin'ny lafiny rehetra. Dia misaotra Michel nanaiky ho vahin'ny radio WR efa tsy vahiny intsony izany fa fianakaviana. Ya. Raha mbola nieritreritra ny andeha hitsidika ny Michel eny amin'ny trano fonenany mpianatra eny amin'ny oniversité Ankatso Antananarivo aho dia gaga fa indro izy nandeha irery niaraka tamin'ny tehina fotsy fitondran'ny olona jamba nakaty aminay. Rehefa tonga tao amin'ny mpiandry vavady ny toeram-piasana izy vao nila mpitaridalana ankaty amin'ny studio ny feon'ny fanantenana. Tsy androko izy izay ionana aminareo. Mampitolagaga ny maro ny tantaran'i Michel. Tovolahy kely vao 13 taona montsy. Tena jamba tanteraka hatrany amin'ny fahazazany. Naterak'olona tantsaha sahirana kanefa tsy nanaiky ho resy ny toe-javatra ny ainany fa nanapa-kevitra hiotra teo amin'ny fiainany. Tsy nanaiky ho vesatra ho an'ireo ray aman-dreny efa sahirana Michel. Fa nanao fanapaha-kevitra goavana, tena goavana, mba hiotra ny saka ny fantrana sy ny fahajambana ary tongany hatramin'ny famitana fianarana eny amin'ny oniversite. Raha mbola kely izy, araka ny efa nazavainy tamintsika teo, dia afaka nianatra tamin'ny sekolony jamba, kanefa tena voafetra ny fahafahany mandeha lavitra. Fa niezaka izy hiditra hiara-ianatra amin'ireo mpianatra manana maso mahiratra. Ankoatran'izay fa nozarainy tamintsika tao anatin'ny fijoroano vavolombelona narantsika teo, rehefa nanontaniako izy tamin'ny fotoana niarahana inakasary hoe inona ny natonga ny se tsy nanaiky ho voasaka ny olana, tsy nanaiky ho kivy mihitsy tahaka an'izao, dia izao no navaliny ahy. Hatramin'ny idiran'ny fahotana teto tany dia efa miaraka miaina amin'ny olana isan'andro anie isika, ka tsy tokony hatao agaga na ampiferinayna intsony ny olana fa natao ho resena izany. Tena tsy adiniko izay teny Michel izay. Ary ny mahagaga saika ireo jamba izay mijoro vavolombelona tongeto dia miteny zavatra mitovitovy amin'izany. Tsy Michel irery mantsy ny jamba manana fiainana miavaka izay mpiaino ny fandaran'ny feon'ny fanantenana eto Madagasikara, ary niova fo mihitsy aza fa efa mihoatra ny 7 araka ny fanisanay sy ny fantatray fotsiny efa mihoatra ny 7 fa mino izay fa mbola mihoatra noho izany. Rehefa renao teto ny fijoroano vavolombelona nentiny jamba anankiray ohatra antsoina hoe Gervais avy any amin'ny faritra loatra, izay nitondra fampahirezana ho an'ny mpiaino. Tsy mba mitaraina izy ireo fa zareo indray aza ny mampahery antsika mahiratra mpiaino rehetra manero an-tany. Inoko fa betsaka ny lesona nyraisintsika tanora avy amin'ny fiainan'i Michel.
efa vita batisa soamatsara Michel ankehitriny. Efa faly miaraka mivavaka amin'ireo tanora tahaka azy ao amin'ny fiangonana adventista lehibe anankiray tsy lavitra ny toeram-pianarany. Ry tanora zandrisany, tsy sakana ny fantrana. Tsy sakana koa aza ny akamaroany ny kilema rabatana. Tsy sakana ho azy ny tsy fisian'ny olona afaka mitarika azy. Raha misy izany dia tsara. Tsy misy a dia lasa foana izy, ary tsy havela ny ala ao an-tsainy mihitsy ny tanjona kendreny. Ny zavatra voamariko dia izao tsy misy feo na endrika mitaraina mihitsy hitako teo aminy na kely aza, fa hatrany hatrany dia izy indray aza ny mampahery ahy. Tsy sakana ho azy ny tsy fisian'ny fampianarana, na ny fitaovana manokana ho an'ny jamba hatrany amin'ny ambaratonga voalohany, faharoa hatreny amin'ny oniversite, fa ny oarany daholo izany sakana izany, ary milaza izy fa vitainy hatramin'ny farany fianarana mahakasika ny fitantanana na ny gestion. Ary raha sanatria ho izy tsy misy asa mahakasika an'izany izay sahaza azy, dia izao nolazay ny efa azoko ny fahalalana mba hampianarako ireo tantsaha mikasika ny fahaizana mitantana. Dia mbola eo koa ny asa tanana azoko ivelomana hoy Michel. Eny tsy sakana izany rehetra izany, ary tsy tokony sakana tsy hatafavoakantsika tanora mahiratra, manana maso mahiratra raha ampitahina amin'ny Michel sy ireo jamba tahaka azy. Sa ahoana? Fa ny tena hanisakana lehibe ho an'ny ankamaroany tanora izay manana maso mahiratra, tsy manana kilema akory aza, dia ny toetsaina. Ny toetsaina, na io toetsaina ny lovaina, na io ny kolokoloina. Mety nanampy ireny jamby ireny ve ny tsy nahitany maso ny olana sy ny fankapanampahazo ny tanora manana maso mahiratra, ka mety hatonga azy anjary haka tahaka ny ratsy? Asa, fa nahoana dia mazava ny lesona miampita amintsika tanora mahiratra na lana vavy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika handray fanapa-kevitra hiova, ary hanomboka ny fiovana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny saina sy ny fanavaozana ny pataloha na ny akanjo na ny kiraro, fa fanavaozana ny saina. Zao ny vakintsika momba n'izany amin'ny Romanina 12:2 tapany 2. Romanina 12:2 tapany 2. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ahoana hoe fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zavatra hafa no anomboana ny fiovana marina rehetra, fa tsy maintsy hatomboka any amin'ny saina mihitsy izany, ary Andriamanitra mihitsy ny manome ny torohevitra eto. Rehefa miresaka mikasika ny fiovam-po ny Baiboly, dia ny saina ny resahany amin'izany fo izany, satria tsy misy ati-doha miasa nge ao anatin'ny fo fa ny vokatry ny asan'ny saina no miatraika ao amin'ny fo. Dia angatao ilay Andriamanitra namorona anao, hanampy ianao amin'ny fanapa-kevitra hiova fisainana, hiova toetsaina. Tsy miditra misafidinao sy ny anjara ezaka tsy maintsy ataonao Andriamanitra, fa afaka manome ery ianao kosa izy amin'ny ezaka ataonao rehefa ny safidiny hiova ianao. Raha sanatria andevoziny akamony ianao, na andevoziny fitsilamin-damoana, na koa ny fiankinan-doha amin'ny hafa, na ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona, na koa mety ho andevoziny fangatanandro sy ny fitarainana lava tsy misy farany, dia manapa-hevitra hiala amin'izany. Dia angatao Andriamanitra hanome sainanao ny amin'izay tokony ataonao, fa ataony izany dia mizaha mafy fa aza manao miliara-pandriana. Zao matsy mivolazo amin'ny Petera 2:1-5. Petera 2:1-5. Manaova izay zotim-po rehetra, tsy ny zotim-po sasatsasany fa ny zotim-po rehetra. Tsy ara-Baiboly mihitsy ry tanora zandrisany ilay toetsaina miandry fahagagana ao anatin'ny akamona. Be lehibe nge ny olona miandry fahagagana ao anatin'ny akamona, fitakabe izany, izay voizin'ireo mpaminany sandoka hatraizatraiza. Tsy ara-Baiboly izany, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy maintsy miezaka mafy ianao, manao ny anjaranao rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Zaho miresaka aminao zao anie dia tahaka anao ihany. Misy ny fahalemena, dia misy ny ezaka efa nahitana fombiazana ary isorana an'Andriamanitra izany.
fa mbola betsaka koa ny mbola anaovana ezaka eo ambany fahasoavan'andriamanitra ary mafinaritra ny miady mafy mba ahitana fombiazana amin'ny fanovana ny toetsaina indrindraindrindra satria ao aniny foiben'ny olana rehetra ao amin'ny sainao ka dia manasanao tsy ho laitra ny akiviny sy ny fanampiampona fanaon'ny hafa tahaka ny hoe efa tara loatra ianao tsy vitanao tsony izany fa izy ianao ny avaka amin'ny rehetra sy ny sisa efa mahazatra ny feo tahaka an'izany tsarofo fa ianao ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny hoavinao fa tsy ny hafa izay mpamendro fendro fotsiny ny akamarony adonoy ny lasa samy manana ny lasa tsy naomby daholo tsika teo amin'ny fiainana fa atreo ny hoavy miaraka amin'ny herin'andriamanitra fa vitanao io mila faharetana ianao fa izao vitanao io miala tsy ny zandry namana isany raha miteny hoe dia ho ambaka ny jamba ve sanatry foy ny fotoana ny fahatanorana izay ahafahanao manararoatra manorona toetsaina tsara sy mamboly fahazarana tsara satria hiasatro zany rehefa mitombo ny taonanao ka lao hery ary dia ny tsy mbola diso oriana loatra lizandry izany manao mandram-peona vetivetindray ary ny zokinao Eliandre Mitanso AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ane ho aminao sy ny ankonanao ry mpiara-mianatra ny soratra masinango engany hitondra soa anao ary ho ahy koa izao fianarantsika ny soratra masina izao ny namana mpiara-mianatra ny soratra masina aminao ry Sarandry Renjatovo no miaraka aminao amin'izao fotoana izao miaraba tompoko lesona vaovao no ianarantsika amin'ity kanefa mialohan'izay raha sitraka ao andao sika aloha hivavaka rainay izay any an-danitro misaotra mankasitraka mankatelina amin'ny fitantananao narovanao izay nandritra n'izay tsy nateto izay ka mbola afaka mihoana indray mamelany efa ny elokay mamindra fo ary oka mba nomenay mifananao masina ianao ary izany mifananao masina zany no ampitoetra ny teny hanazava izay tsy azonay hanomenay lesona mazava tsara hoentinay miandry an'i Jesosy Kristy eo amin'ny raha ny lanitra mba ho vonina izay rehefa ho avy izy ny anaran'i Jesosy no angatany izany amen ilay Mesia novonoina zay no lesona vaovao izay ianarantsika indray androany ilay Mesia novonoina taminay mbola kely rehefa mandeha mijery sarimihetsika izay dia asa raha mba azonao an-tsaina fa rehefa maty ny rôlina hoy ny filazana azy tamin'izany fotoana izany dia marararovana mihitsy izay mandeha mody mandritra ny kilometatra maromaro tsy ahitanteny eny an-dalana eny nitsifotsifotra fotsiny eny koa mba filma ratsy rangaha zany raha hoe sary mihetsika sorena daholo ny rehetrarehetra eny an-dalana misy ary tsy miteny mihitsy misy indray dia tena ainy mihitsy mampiseho an'ilay atezerany zany amin'ny fihetsika sy ny fiteny inona moa ny zava-misy rôlina mba nantenainao anavitra no tsy navitana inona na inona fa maty ary izy no farany dia tahaka an'izany no sary hita eto Mesia tonga anavitra no maty Mesia novonoina tsy mitovy anefa tsy mitovy an'ilay sary mihetsika ny zavatra misy eto fa soasoanao nafatesan'ilay Mesia raha lazaina fa Jesosy zany le rôlina teto ka maty izy tsy mitovy an'ilay rôlina tamin'ny sary mihetsika fa ny asoa ahy ny asoanao no
nafatesany. Tsapanao ve zany? Toe-javatra manandanja no nanomboan'ny anjely Gabriel raha nanazava tamin'ny Daniel ny faminaniana momba ny 700 taona, zany hoe ilay 70 herinandro baiko avy amin'ny anavozana sy ananganana indray any Jerosalema. Na efa nisy didy maro aza navoaka momba n'izany hoe amboarina indray Jerosalema, de izao ny tsarovy. Ao amin'ny Ezra 7 no ahitantsika fa ny didy navoaka tamin'ny taona 750 talohan'i Kristy. Zany hoe ny taona 750 ny alohan'izao fanisany taona misy antsika zao zany no namela ny jiosy iverina ny tanyrazany. Ary io didy io no nanome azy fahafana ampijoro indray fiarahamonina ara-pivavahana. Azontsika jerena zany eo amin'ny Ezra 7 ny 7 sy ny 7. Ezra 7 ny 7 sy ny 7. Zava-dehibe ny anamariana fa tamin'ny fararan'ny taona 750 talohan'i Kristy no nivoan'io didy nataony Artaxerxes io. De nanomboka tamin'io zany tamin'ny taona 750 talohan'i Kristy io, de voalaza fa isy 700 herinandro. Raha mamaky ny bokin'ny Daniel ianao de misy hoe 7 herinandro, aveo 12 herinandro. De raha tambatra ireo 7 sy 12 ireo de manome 700 herinandro na 340 taona ara-baky teny. Ka raha ohatra isika manomboka amin'ny taona 750 talohan'i Kristy io, de mandroso araka amin'ny fizotra ny tantara, de menjera eo amin'ny taona 720 amin'izao fanisany taona misy antsika zao. Inona moa no zavatra nisy tamin'ny taona 720 io? Araka ny faminaniana, io vanim-potoana io de mefara amin'ny fahatongavan'ny Mesia andriana. Ny teny hoe Mesia de midika hoe ilay voaositra. Zany hoe tamin'ny taona 720 taona 570 nanjakan'ny Tiberio Kaisara io, de natao batisa na nosorana i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Mesia. Aveo arinan'izay izy de anao ny fanompony am'izay. Zay zany no voalaza amin'ny faminaniana. Hitanao am'izany fa ny faminaniana de tanteraka, tsisy tomika mihitsy. Ka raha ohatra sika ijery ilay tenin'ny Gabriel tamin'ny Daniel hoe 70 herinandro ny voatendry ho an'ny firenenao, ao amin'ny Daniel 7 ny 4. Ny tenina dika hoe voatendry dia Shatak, zay adika hoe nesorina avy taminy. Nesorina avy tamin'ny inona moa zany? Azo eferina fa io no an'ny fepotona ara-paminaniana voatondro eto. Ny 340 andro ao amin'ny Daniel 7 Zany hoe ilay 70 herinandro 700 taona ara-baky teny, fepotona ara-paminaniana, de mifandray mivantana amin'ilay faminaniana momba ny fotoana ao amin'ny Daniel 7 Zany hoe ilay hany ampahany amin'ny fahitana tsy no azavaina atao amin'ny Daniel 7 zany sy ilay hany faminaniana momba ny fotoana ao amin'ny Daniel 7 ihany koa. Araka zany de hita fa nanampy an'i Daniel atakatra zay tsy maintsy ho takany eo amin'ny toko eo aloha ny anjely Gabriel de ny amin'ny 340 andro izany. Ka rehefa ampifanalano am'izay zany le 70 herinandro sy ny 700 herinandro de mahita herinandro anankiray ianao. Io herinandro io tsy hoe alahady, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy io, tsy zany io. Fa ny taona 720 nanaovana batisan'i Jesosy ka hatramin'ny taona 430 zay nitoraham-batony Stefana. Io le herinandro farany. Antsasaka io no nafatesan'ilay Mesia. Zany hoe zareo roa zany ny 430 nalana 720 de ahita ianao fa 7 ny valiny. 7. Takany hoe herinandro anankiray misy andro 7. De le 7 ndray zarao anankiroa de manome
telo sy tapany zany hoe ny 7 ampivy telo sy tapany de manome 30,5 kanefa ny didiny voaka de tamin'ny fararan'ny taona 7,700 talohany Kristy de ampio ray zany a izay de manome taona 1,30 zany. Ny taona 1,30 tokoa no maty Kristy. Hitanao am'zany a fa tonga ara-potoana ary tanteraka tsy izy tomika ny faminaniana zay nomena ny Daniel zay nazavain'ilay anjely Gabriela de maty ary ilay Mesia teo. Zay mivoalazan'ny Daniela toko 7:20 ary rehefa afaka ny 12 herinandro de hovonoina ny Mesia saingy tsy ho an'ny tenany. Mario tsara le hoe saingy tsy ho an'ny tenany mba hafantatrao moa tsy ho an'i Jesosy angenina faty azy tsy ho an'i Jesosy ny antony nanomboana azy teo ambony hazo fijaliana fa ho ay ho anao. Zao ny voalazan'ny Romanina toko 5 ny 9 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Endre fitiavany dehibe izany. Hitantsika ao amin'ny Daniela toko 7:17 fa eo amin'ny fisasan'ny herinandro araka n'le voalaza teo ireo 7 taona farany de ampitsahatra ny fanatitra latsa-drasy sy ny fanatitra hafa i Kristy. Araka ny fitantaran'ny Baiboly de rehefa maty Kristy de nizara roa ny efitra lamba hatrany ambony ka hatrany ambany. Zay ny midika fa hoe vitatreo ny fanaterana fanatitra biby madio. Izany hoe tamin'ny taona 130 am'izao fanisan-taona misy antsika zao na 130 taona taorian'i Kristy no nitrangany zany zavatra izany. Zany hoe namafisina teo ilay fanekena mandrakizay tamin'ny alalan'ny rano Jesosy tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ka tsy hisy heviny ara-paminaniana tsony zany a ireo rafitra rehetra momba mifanatitra tao amin'ny tempoly zay naseho hatram'izay mandra-patonga an' Jesosy. Hitanao arak'izany ary fa ireo faminaniana rehetra rehetra de manambara fa ombona amin'ny hazo fijaliana Kristy na ilay Mesia de hitsahatra tsy anana ny heviny ara-paminaniana tsony zany a ireo rafitra nanaovana fanatitra amin'ny fararan'ny taona 130. Ny fitantaran'ny Anabavoety an'izay zavatra zay moa le mpanoratra kristianina de tahaka ny lazainy hoe nisy mpisorona tamin'izay fotoan'izay mbola nanainga ny antsiny haminony an'le biby kinanjo ny saraka roa ny efitra lamba maty Jesosy. Afaka le biby ianao iny afaka iny zasy ianao iny afaka iny satria maty Jesosy. Ndao ho raisintsika ilay avitra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Marina tsy misy diso ny fahatanteran'ny faminaniana ny am'izay iainan'i Jesosy. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra fa tsy mandainga izy. Manahoana kosa ny fitokinao an'izay ambaran'ny Baiboly. Mbola hisalasala amin'ny amin'ny tenin'ny fikasan'Andriamanitra zay manome toky anao venao fa tsy andao anao izy. Hiara-paly, hiaraka ory aminao, hitantana ny antsipiri-piainanao, hiaro ny ainao, manome toky fa ho avy tsy ho ela indray. Ny faminaniana amin'izay seho amin'ny fiainan'i Jesosy aza de efa tsy misy diso fa tanteraka avokoa. Andao atoky an'Andriamanitra fa tsy mandainga izy. Atreo indray ny fiarahantsika amin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra sika nanome an'izay lesona izay. Mamentraka mandra-piona ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra.
raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.